Faly mirabantsika rehetra indray ry havako, nahatratra izao sabotsy fa 12 volana janoary taona 2024 izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompon'ny finoantsika. Amen. Aoka hivavaka isika. Ray malalo, misaotra ny amin'ny famindram-po sy ny fitiavanao ka nomezanao anay izao sabotsy faran'ny herinandro izao. Hitanay ny famindram-ponao nandritra iny herinandro lasa iny. Tsapanay ny fitiavanao anay ary hitanay mivaingana ny famindram-po izay atobakao eo amin'ny fiainanay ary dia misitraka izany isan'andro, isan'ora, isa-minitra, eny isa-tsegondra mihitsy aza izahay. Koa ny dera sy ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Ankehitriny kosa izahay Tompo raha hiaino ny hafatra avy aminao, andre ny teninao, ilay teny soa, sakafo mofonaina tokoa, dia mpandreneso faravoravona ao amin'ny teninao izahay hanarahanay ny sitraponao masina. Dia mitenena ianao Tompo amin'ny alalan'i Jesoa Kristy sy ny Fanahy Masina. Amen. Salamo 5:1 hatramin'ny 10 no mofonaina voalahatra ho antsika anio ry havako. Salamo 5:1 hatramin'ny 10, vakiana ary amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: Iderahan'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, anambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao ary avo indrindro, satria lasa niodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao, fa efa nitsara ahy ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina, efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehanao ho faty mandrakizay doria. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy, ary izay tanàna efa noravanao dia ivery na dia ny fahatsiarovana azy aza. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny seza hitsarana izy, ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny, hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana. Ka dia Jehovah no fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy, ary atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy fonao izay mitady anao Jehovah ô. Ray Masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, voasokajy ho anisan'ireo antsoina hoe salamo abidy ity salamo 5 ity, ary mifampitohy izany amin'ny salamo 10. Ao amin'ny ity salamo abidy ity no mampisongadina ny maizy azy amin'ny Jehovah, ilay Jehovah miandany amin'ny Israely voaosony, ilay Jehovah mijery sy mitsinjo any Israely vahoaka voafidiny. Arak'izany dia ho asongadiny izao mofonaina izao ny maizy azy an'i Jehovah Andriamanitra, ka voalohany no ahitantsika taratra fa i Jehovah no mendrika ankalazaina. I Jehovah dia mendrika ankalazaina arak'izay ambarany 1 sy ny 2, fa noho ny fandresena izay azon'ny zanak'Israely teo anatrehan'ireo fahavalo,
Angamba ny fahavalo tahaka ny Sirianina sy ny namany zany dia indro reto vahoaka voafidy mitodika amin'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, mampitodika ny fiderany amin'Andriamanitra izy. Tsapan'ireto vahoaka ireto fa na dia fomba fiheverana tamin'izany fotoana izany aza fa rehefa mandresy anady ny firenena iray dia ilay mpanjaka no manana fahaiza-mitarika sy fahaizana mitondra tafika ka mahatonga azy handresy. Ny zanak'Israely kosa dia natoky fa na eo aza ny fahaizan'i Davida mitary tafika dia tsapany fa Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy ireo ny fahaizana mitarika, ary Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy ireo ny fandresena ho an'ny vahoaka manontolo. Toa hita taratra zany ny tombony izay nananan'i Davida raha oharina amin'ireo mpanjaka hafa, satria fantatra fanomba azy Andriamanitra. Ary zany fomba an'Andriamanitra ny Davida sy ny vahoaka izany no mahatonga azy ireo hidera sy hankalaza an'Andriamanitra, maneho mandrakariva fa mendrika hankalazain'Andriamanitra. Ny andininy voalohany izay ahitantsika ireo voambolana mitovy, hidera, hanambara, faly, ravoravo, hankalaza, dia voambolana entina ilazana izay ataon'ny olom-boavonjy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Zany hoe zany ny olona izay nomen'Andriamanitra fandresena dia manana didy eo anatrehan'izy Andriamanitra haneho izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, ny andalana voalohany na ny apahany voalohany amin'ity salamo abidi amin'ny salamo fahasivy ity dia manomboka amin'ny litera A na amin'ny litera alefa amin'ny teny hebreo. Zany hoe reto hitantsika fehezanteny anaky efatra ireto eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ireo dia samy manomboka amin'ny litera A avokoa, amin'ny litera alefa avokoa na ny alpha amin'ny teny hebreo, ary misy dikateny frantsay sasany aza izay manao fandikana malalaka mandika izany hanomboka amin'ny litera A avokoa ny dikateny frantsay sasany. Amin'ny teny malagasy moa dia tsy voatazona intsony izany fandika-teny izany fa hitantsika fa haintso avokoa no hanombohana azy. Fa raha marina ny litera A izay voalohan-daharana, voalohan'ny litera, dia maneho fa tena voalohan-daharana eo ampiny mihitsy ny mahatsiaro izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Jehovah mendrika hankalazaina izy ka ataony mpino lahara-pahamehana eo amin'ny fiainany ny mankalaza ny anarany. Vao mifono mpino, vao mihiratra ny masony dia mankalaza an'Andriamanitra izy. Mahatsiaro ny famondram-pony ilay vaovao isa-maraina dia mankalaza an'Andriamanitra. Mahatsiaro ny tombon'androm-pahavelomana, velonay na hatra-pamonjena fa tsy maty tranenina, dia mankalaza an'Andriamanitra. Mahatsiaro ireo fahasoavana sy fitahiana atobak'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino dia mankalaza an'Andriamanitra. Ary indrindra moa ka mahatsiaro manokana fa nataon'Andriamanitra nivoaka ho mpandresy tamin'ny adin'ny fiainana sy ny adi-panahy izay natao sy natrehana,
dia tsy maintsy mankalaza an'Andriamanitra eny amin'ny zavatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainan'ny mpino dia entina ankalazana satria Jehova mendrika ankalazaina izy. Ary ny mpino izay mankalaza an'Andriamanitra dia mpino mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fo saina fanahy ny ao anatin'ny manontolo no manao fankalazana. Izany no ahitantsika eto amin'ny andininy voalohany sy faharoa hoe ny foko no anambara ho faly sy ho ravoravo ankalaza ny anaranao ny ao anatin'ny manontolo, ny saiko rehetra, ny fanahiko rehetra, ny tenako manontolo ankalaza an'Andriamanitra. Andeha ry havana, aneo izany fankalazana izany amin'ny zavatra rehetra fa Jehova mendrika ankalazaina. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity mofinaina ity ihany dia ny hoe Jehova mpitsara marina. Jehova mpitsara marina izy. Manomboka amin'ny andinin'ny 7 hatramin'ny andinin'ny 10 dia manasongadina ny maha-mpitsara miavaka, mpitsara marina, mpitsara lehibe any Jehova Andriamanitra. Eo anatrehan'ilay adiny vahoakany amin'ny fahavalo tokoa mantsy dia asehon'izy Andriamanitra, izy Jehova no mitsara marina ny olony amin'ny fahitsiana, mitsara amin'ny fahamarinana. Ka dia misongadina eto ilay seza fitsarana lehibe, ilay fitsarana mihoatra ny an'izao tontolo izao, ilay fitsarana tonga hatrany amin'ny jentilisa sy ny firenena hoy ny voalaza eto. Tsy fitsarana mampiseho fotsiny izay marina na izay diso na izay meloka, fa fitsarana toa hitantsika fa manome kapoka famaizana, toa fananarana ho an'ireo izay firenen-kafa mianan-kendry hikitikitika ny olon'Andriamanitra. Dia indro izy Andriamanitra mihitsy no mampirepirepy, mandringana ny fahavalo, mananatra mafy ka mandringana ny ratsy fanahy. Ary dia hitantsika eto fa toa nokosehina, noravana, very anarana mihitsy aza ireny fahavalo mianan-kendry amin'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra ireny. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny 7 hatramin'ny andinin'ny 9. Fa mbola io mpitsara marina io ihany no ny amin'ny fitsarana feno fahamarinana sy fahitsiana dia hitsinjo ho an'izay mitodika aminy kosa izy. Ka ho an'ireo izay mialoka amin'ny Jehova Andriamanitra dia manolotra fiarovana izy, fiarovana ho an'ny mahantra, fiarovana ho an'ny izay azo pahoriana. Ka dia tonga mahatoky sy tsy mahafoy azy Andriamanitra. Eny tonga fialofana ho an'izay mila vonjy mihitsy azy. Eo amin'ny andinin'ny 7 hatramin'ny andinin'ny 10. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, asehon'Andriamanitra mandrakariva fa Jehova mpitsara marina izy, Jehova mampandresy ny olony ka ny fandresen'izy Andriamanitra mihitsy no ampombany ny olony. Ary izy Andriamanitra mihitsy no hanorotoro faingana ny fahavalo, izy Andriamanitra mihitsy no manafay, izy Andriamanitra mihitsy no mandringana, izy Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny fahavalo. Mampahery antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, mampahery antsika fiangonana, mampahery antsika kristianina izany tenin'Andriamanitra izany toa ahatsapahantsika fa ay Andriamanitra tsy mitaza maso antsika fotsiny fa mitsinjo antsika izy ka mampialoka antsika eo ambany tana maheriny amin'ny fahasoavany sy ny fitahiany rehetra. Jehova ilay mpitsara marina mantsy, Jehova ilay mitsara amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, dia Jehova tsy manafay fotsiny ny fahavalo fa Jehova manokatra vavahady ny fitahiana sy ny fiadanana ho an'ny mpanompo izay mino sy mahatoky azy. Arak'izany ry havana malala dia niariary tamin'ity mofinaina ity ny maizy azy an'i Jehova Andriamanitra, ilay Jehova mendrika izay miavaka amin'izao tontolo izao, miavaka amin'ny Andriamanitra izao tontolo izao rahateo.
dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay fa na tsy aro nahazo hery, na tsy aro velona ny fanahy, velombelona ny aina, indrindra mandre indray fa ianao Andriamanitra ilay mitsinjo, ilay mampandresy anay. Koa araka ny teninao teo, noho ny fandresena sy omenao, dia ny dera sy ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fany masina. Ankehitriny izay dia tsy mitsahatra mivavaka eo anatrehanao ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay manatanteraka ny asanao anatin'ny fahasarotana. Misy ireo izay mandeha lalan-davitra dia tongotra kilometatra maro amonjena ny fiangonana, amonjena ny asanao. Tompo ampaherezo izy ireny. Aza velanao kivy ary ampanantenanao mandrakariva ny valim-pity ao aminao, hanana ny fanantenanany amin'ny farany. Vavaka izay Tompo amin'ny fitantanam-piangonana amin'ireo olana samy hafa izay misy eo aminy. Ianao hijery ireo mpanomponao izay ao anatin'ny fitantanana ny fiangonana n'aiza n'aiza na oviana na oviana. Eny, indrindra atao anatin'ny FJKM entina ambavaka manokana. Eto izay dia mahatsiaro ambavaka manokana ny fanokafana ny taom-piasana ny FJKM izay atao rahampitso alahady. Tompo, ianao hijery manokana ny fandaminana rehetra, ny fandrindrana, arovy amin'ny ratsy sy ny asa matin'ny Satana rehetra, izay rehetra mitady handrava, handrodana, hanakorotana, didiana soroahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, fa ny fiadanana sy ny fandriampahalemana avy aminao kosa hanjaka feno amin'ny fiangonanao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, fa ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.